Ny ty fanahy tantara no soratany Eras Ropin, ireo ambelany tantara Ramsey Tatanta, Eras Ropin, Diariasina Fanala, miaraka amin'ny Miara Besson ary Tsiky ny Fity. nandray feo Mika Ravaly Nirina. nandrindra ny ara teknika Ramsey Tatanta, Nana Totosa, Miara Besson. Asa mpitsariana toy izao ry atompoko. Fa inona nefa nitadiavinao amiko e? Aha, sarotra loatra kosa izany e. Tsy mahavita an'izany fa ialako tsiny. Aka, oka azavinono izany ahy e. Avelao fa vonina hitady an'izany zaza mena vavy izany e. Enao fa kendaina ohatran'izao afa marary. Mahazo matoky ianao e. Mama! Vonjeo e! Nzara, fa inona mahazo anao miantso vonjeo mafy be toy izany? Alina anie io andro e. Meo rano aloha ary mama fa sepitra be azafady. Ty ny ranonao. Misaotra. Fananinona ho ianao teo? Nanofo ratsy be ary mama. Ary tena ratsy zany, tena tsy zakan'izayko eritreretina akory azy. Fa dia nofo ratsy ohatry ny ahoana loatra izany Ranjara. Tantara ho amiko aloha. Olona be io ianao ve dia miorakoraka tahaka n'inona? Fa angaha dia tena ratsy be loatra. Nisy raha matoa be izay ratsy tarehy be izy io sady lava nify ny lava ho. Nanakendra anahy sady nandrahona hoe tianao ve no faty izao dia izao raha hokendaiko ho faty eto ianao. Dia toy izy hoe? Rehefa nandany tsy ho faty aho dia nitereny tsy maintsy hitady zazamena vava ho azy. Ny fitsetsefana ny raha amin'ireny zazakely ireny hono mantsy no mampitombo ny heriny sy malava velona azy. Ry lanitro, dia ahoana? Nanda mafy anefa ka nampitombony ny hamafy ny fanakendany ahy. Tsy zakako tsony ka nanaiky azy any farana. Lasa izy avy eo nefa milaza mbola hiverina dia iny zataitra tapika iny. Andriamanitro, mila mivavaka ianao anaka. Tena matavatra. Izay tsy ampy aminao ary mila atao izay tratry ny herinao mihitsy fa asa maizana izany a. Mbola tsy nataoko tokoa aloha izany. Za koa reraka be rehefa avy miasa ka mora mahazo tory. Rehefa tory ianao a? Enina atoandro na alina dia mila mivavaka mafy foana. Ataovy lahara-pahamena mihitsy izay. Eny. Ary aleo aloha atory fa bonne nuit mama. Sady efa mirora maraina izao fa nilozako amin'izay ianao aloha. Eny ary. Tsara tarihan'izay tovavy izany marina. Masony tsy palitra sy ny tsiky ny tokana monja dia efa mahababo asahady. Aleo rangaha enjehana. Mademoiselle, mba andazo kely vetivita anie za azafady e. Ary toa sepitra be mihitsy fotoana e. Maninona izao raha niantso fotsiny dia nijanona fa tsy ianao no niazakazaka be toy izao. Ndray izany feo. Ny fipetsipetsy ny retim-bolitra kely ny resaka amiko mampite hanoloka vetrano mihitsy. Njara aloha no anarako e. Ay, ny akosa rojo. Rojo? Faly mahafantatra anjara? Misaotra, faly mahafantatra ny rojo koa ny tenako. Tsy misy isaorana letsy fa ina amin'izay aloha ty antony nanenjehanao ahy e. Ay ve, zao akia. Nidobodoboka be tony hoe nisy tselatra any ampita ireny mihitsy ho an'ny foko raha vo nitobazany fijery sy ny fitsikinao teo. Zany? Toa tsy ho vitako tsony ny andry ny parazara ionako aminao indray ka izay ny antony niatsokanao mba hijanona. Dia izay izany fotsiny ve niazakazahanao mafy be teo? Rojo kosa e. Maninona ka? Fotsiny ozy ianao fa manandanjamiko loatra. Tony faniriko satria tafaresaka aminao aho zao.
matsiaro sambatra ry tafaresaka amina tovovavy tsara tary ohatra anao. Zany Ie, misaotra aryko elahko ny koa mba mansikaiky. marina dia zao rojo. Tianao sahady maso mijery tsy mitondra mody ny fiteny, nefa tiako entina mody ny atsaranao. Dia miarabanao tonga soa tamin'ny lapan'ny fitiavako efa haiko fa tsy maintsy ifanojo aminao andro any, ary fintana efa nao velariko eo anoloanao zao. Rojo, variana be no dia tsy mivaliana akory ny resako teo. Azafady Njara, eo fa hovaliako re Misaotra, mieno anao ary zao Njara. Tsy misy atao-poko velively aza toizana ntsony aleo andeha noho ny lalako. Misaotra anao serana teo amin'ny laoko sy ny vimbina ratrapo avetivety teo. Za koa nadala sy taitabombina fotsiny ko velomo. Za moa tsy nahalaza ny tiako lazaina koa dia tapahany sendotranao sahadiko. Ka efa mazava amiko ny tianao ambara rojo anadimo anao ataoko tony tsy niserana teo anatrehako akory ny salovatavanao. Zany ve no hoe tia amin'ny tiako lazaina nefa hoe inona fa maika nalavitra anao tsy misy atao-poko velively ny fandavana anao Njara. Zany Satria za koa efa hatry ny ela ny tianao. Ie, efa ela ianao ny fantatro sy hitako ary ny tsiritika ihany koa. Nefa misaotra kely rojo malalako faly be ela ny tadiavana mpihirahira ty ka tojo ny manga feo. Ela nanenjehana tsiriry ka sendra mivoron'ireo. Zany faly ianao zao. Za koa faly fa nahazo anao amelahatra any, ary ndana amin'izay mody aloha ary aza mitady aho fa iona mindalana ho azy iny foana tsika. Mba afaka Tsy mbola aloha Njara, endray maretan-kely moa lasa ry zay ty ho ny mahandry velomo rojo malalako. Mbola misy fofona rano vavako amin'izao ka azafady Fa dia mihevitra ny tena no iza loatra ary vao manao tsinitsinina ny asin'ny mahaolon'izao brigadia. Mba olona ihany sa efa biby mihitsy? Sady zay amin'ny fomba fiaina bibiana tanteraka ny nanaovany azy ity inspekteur. Eno aiza ve ka tovavy tsara tare ohatra an'io dia zao ny afarany. Tsy mampite hijery. Ny lohany miolana makany aoriana, ny tongony sy ny tanany mitapahana ny ala. Eo amin'ny fanandrifon'ny misy diakaikitra maromaro. Dia inona no ataontsika manoloana an'izao trango izao inspekteur? Mila manao fanadihadiana lalintsika brigadia. Ary tsy maintsy azay izay nahavanona izao famonoan'olo izao. Voray inspekteur, vonina trano ny tenako ary tsy emotra fa hamongotra ny ratsy fanahy. Misaotra anao amin'ny fahavononana manova fomba fiasitsika manomboka eto. Tsy mbola fantatra mazava mantsy izay tena ao ambadika izao raharaha izao, ary mahazo mandeha anao aloha re. Voray inspekteur. Aleo jerena ny taratasy momba azy ty. Tovovavy valo ambin'ny folo taona monja. Fa mba inona loatra no aton'izao sa sotasota ve? Efa tena tafahoatra loatra kosa. Fa mahagaga dia hoe inona ny tena tanjona. Ty izy koa moa dia tsisy namantarana azy tsony ny endriny. Tena enjany ty raharaha ty ka efa tsy mandry fahalemana tsony ny tany. Allo, losa, tena losa inspekteur. fa misy inona brigadia? Misy von'olona matsiravina indray aty akademiana zao. Inona? Tovavy manodidina ny 17 taona na 18 taona io raha fijeriko azy. Inona tsara hoe brigadia fa nefa? Zany ho ary mahagaga ny ery sefo dia mitovy tsy misy valaka amin'ny ora raha farany eo ampelantanantsika mihitsy ny zavatra hitako ato. Bebidi tsy mataotody, fahavalo ratsy.
mazavy izany fa raha ihany nanao ny abibiany e. Aza mihetsika ao ianao fa ho avy any azo dia izao. Sira olombelona malaly santatra mbavarany any izao e. Manetsa be mbola ho avy. Tsy maintsy ny tenako aloha ny asa mivantana androany satria nona miova ny endriko raha tsy misotro raha. Mahafinaritra ny miaina ho ahy e. No manaraka indray efa io le brikla iny. Miala tsiny aminao ary njara fa mitady ahy ianao ka hahita tokoa. Tsy fantatra ao nefa hoe izy rojo. Bonjour Njara. Inona ny vaovao izy? Salut Rojo. Inona moa ke koatran'ity von'olona rehetra serotia? Mahalily mihitsy ny sofiny. Seron-jara malalako e. Azagaga ianao fa mbola andray anjara mivantana amin'ireny mihitsy e. Fatao tsy miteny ho Rojo e. Maninona nga? Matahotra ilay seron-jara. Tovovavy daholo manko ilay maty. Sady izay indray mitovy taona amiko izao mihitsy. Mitandrema tsara fotsiny akia. Tokony tsy hivoaka arery rehefa mandeha miara-mivoaka amin'ny namana ohatra na hoe miaraka amiko e. Sarotra be letsy izany a. Izay tiako ihany io e. Fa sarotra ahoana e? Ny tiany lalako dia atsoy fotsiny rehefa mivoaka indry. Mety tokoa izany saingy. Saingy ahoana Rojo a? Tsy afaka miaraka amiko foana ianao amin'ny asa ataoko tsinonako. Ay tokoa moa. Sy amin'ny asana koa mazava ho azy. Mila mitandrina sy mailo hatrany izany ndry e. Izany tompony antoka amin'ny tenako sy ny ataoko hoe mitandrina hono. Miaika azy ay. Eny rehetra njara havako. Ao fa hitandrina be a. Ary ndry ity ve tsy mba nona e? Za mantsy izany ohatra ny ramaka be a. Nona be koa azako. Nefa ho aizy tsika. Andao fa misy toerana fisakafoanana any e. Antsika no andefa ndry moa tsy mifadifady sakafo a. Be fady koa ny arin-jara e. Aleo tsy makanika. Ndao any amiko dia antsika misakafo. Mety? Eny ariko. Sady sambany ahy io no hiatrano any aminao a. Efa tsy androko sahady. Zany tamin'iny efa niteny anao hoe mareta kely e. Ndao fa tsy lavitra ny misy ahy mialeto ka. Ay kosa. Vao maika tsara loatra izany. Dia tonga midira fa zany hafahafa rinjara. Zao ve ny trano ipetrahanao? Nefa ianao tovovavy ohatran'izao e. Tonga soa ato amin'ny fasandraikemby ianao ary mpisetrasetra ny fitiavako a. Oe, andazao aloha. Fa maninona le zao rinjara? Tsy tiany lava e? Anka. Tsy maninona fa tiako le izy satria atony maniry ny voninkazo manjakeliko. Ary eo ataovy amin'izay ary ny sakafo fanona letsy a. Fa taiza vetivety indriny nahita sakafo e. Nefa ny ianao tsy nialana nivoaka tato akory e. Efa nifinosiko tao re io a. Ianao varena loatra tamin'ny tramboniko dia tsy hitanao akory ny nakako azy. Ataovy ary mivavaka ary dia ano e. Tsy azoko. Fa inona no mahataitra anao amin'izany e? Tsy misy. Ao ataovy re dia ano a. Masitony zara. Ohatry. Fa ho aiza ianao Rojo a? Nga ianao tsy hinana. Nefa tiako ery zao raha mba fahananao a. Ohatra mafana letsy fa tonga dia ataovy a. Solakanjo kely aloha fa masitoy ala. Eny ariko. Tonga dia hinana a. Zay ane a dia vily dia. Tena tsy ny solakanjo akory izy marina fa nalany daholo fotsiny. Jereo fa zay farany tsy azo alana tsony mihitsy isany eny akotiny. Tena efa mibipa anahy kosa nanga zao a.
Miantso ary izy zany kaiko. Aleo atsipy any ty sotro ty. Tena tsy androko indray izay mialana iny teto marina. Tsy nambosiko ny zavatra nolazainy. Lohako efa nanomboka namahy be. Saika nanota fady ilay tsy manjary raha tsy voarebireby teo. Mody nanaovako pôzy seksikeliko fa revony ianao lahy. Miomana ianao ry njara fa hanomboka ny asanao. Brigade Faneva, Manajana inspektera. ampidiro le raha matao manaraka ao e. Voaray zay. Io izy le matao inspektera. Mahazo mipetraka ianao madama. Brigade, raha isa tsoratra avokoa izay mety azo raisina amin'izao fanadihadiana izao. Anampy antsika alalan'ny zava-misy mantsy izany. Aza manao ianao fa efa vonina inspektera. Fahoana raha tsy mahadisy tompoko. Inona no antony antsoinareo atika e? Aza maikabe ianao madama fa ho tonga amin'izany foana tsika. Ka ohatry ny hafahafaniko ny fihetsika romanoloanaka. Mingavy ianao amaly ny fanontaniana apetrako aminao madama. Ho azonao miandalany amin'ny foana ny toyny avy eo. Voalohany, iza nanaranao feno? Ary ranja manana lila feno azy loko. Ianao ve efa ela miponina teto amin'ity akademia ity? Eny toko, zanatany eto ny vadiko saingy efa maty moa izy. Zanga nanontany an'izany e. Hatramin'ny dadianay tompoko dia teo foana izay no mipetraka. Inona no antony na zavatra fantatrao momba iny tranga fahafatesana tovovavy teo aminareo iny? Le iza ny esefo sy tao aminay irery. Nefa maninona ny zarery ihany no alainareo ambava momba izany. Izany manontany anao madama izao e. Ainay ny asanay. Ary tadio fa ho fiarovana ny ainareo sy ny mpiarabelona matoa manadiady. Misy antony koa matoa ianao no natsoina anakaty fa tsy inona akory. Tena maizina amiko ny amin'ny tranga iny tompoko. Herintaona teo izay no nisy tranga tahaka izao koa teto aminay. Ary nareo kosa sao dia misy manao fatitra amin'ny hery hafa dia mitaky sorony izany ka tovovavy mbola virjiny ohatra. Tsy efo ho asan'ny zanako manokana aloha dia tena mivavaka izay. Mpiara-monina koa toraka izany. Asa, iza mahita sao dia misy anjelo mivadika ny sasany. Izay indray aloha tsy haiko e. Mbo fatratra ny mananjanaka vavy eto aminay sefo ka miandrandra fiarovana avy aminareo izay. Eny e, matokinareo fa nampy anareo ny antokosiana eto. Mahazo mandeha ianao fa raha misy mampiaya anao dia tonga avy aty aminay foana. Misotra tompoko. Aza manafa vo mifanampy aminareo aho. Asa vatitrany mantsy izy ty e. Misaotra betsaka e. Fataiza vomiray ny mama ny tsitako teo. Avy any am-pôlisy anaka. Madedy momba n'ity tranga mampivarahontsana ity e. Dia ahoana ny tany? Ary fa maninona ny ianao no natsony nefa misy lehibe mpitatana ny ity tanàna ity ry mamy. Ka izay indrindra miahiahandreo lehibe ireo izy. So misy lehibe andalo na mpitrandraka hono ka ry zareo ihany no mety mamono olona atao soniny. Fetsy anie ny pôlisy rinjary. Ay, vare. Dia ianao no azo ny antoka fa ilazany marina momba an'izany. Ary andeha hoezandray moa ianao miomakomana io? Misy olona miaraka amiko aloha mama. Efa mifanaika izay fa akaty amintsika izy androany atoandro. Ay, dia akasy izany ianao io? Ie. Nefa antany anerinjara ka tsy milaminy. So sanatria ka raha maninona ty ny zanak'olona. Tsy misy an'izany ireo fa aza be fanahiana. Eny ariko, miandry anareo ah. Lasa ry vetivety e. Ny vary efa masaka fa ny laoka sisa. Sady mbola tsy misy koa nefa fa mila vidiny eny Ary ataovy amin'ilay tsy hitan'ny olona. Ao, matsoky roja.
Zao ny aty amintsika. Tonga izay ry mama. Tonga dia midira ao anefitra fihinananao fa ho avy ahy e. Efa ho masaka koa ny laokantsika. Ie. Mahafinaritra be aty aminareo kay. Sambasamba fa mba ho sotro tantely kosa e. Tsy mba tahaka ny any amiko. Ndry koa be any any aty amintsika hoe. Ary andao hiakatra. Mipetrapetraka misaotra. Anampy any mama vetivety afa tsy manina raha ilao zaka kely eto aloha ndry a. Tsy maintsy hipetraka na tsy apetraka ao azy. Zanga vahiny. Andeana fa tsy maninona ry a. Ndry koa dia be vazivazy ratsy. Lasa vetivety aloha e. Eny ary. Velanao rehetra fa ino ary njara. Ity any a vao vity. Anampy anao hitondra sakafo fa leo izy ho avy. Mama koa. Ary aleo loarako amin'izay ty laoko ty dia hoentinao fa izaho hitondra vary ary. Meo aho loarako fa mandeha mama mitondra vary. Tamy a. Io ariko. Lasa zany. Ie. Sady te ahita an'izany vinandiko izany koa. Andriamanitra fa ety inona ary ty variana nijery fitaratra sy nanova endrika kely kay ty niditra an-damboka betsy. Njara ahoana e? Avy aingana aloha ianao e. Efa tamy ahy e. Ohatra mama fa nanina izy rojo a. Safotra ho azy teo izy fa aloha ampio aingana hikosika azy e. Mety nafana tany an-dakozia tany angamba. Mahagaga fa tsy mpahazo azy mihitsy anie izao e. Zany tena marina e. Le vary koa zajery efa very daholo. Io kosa efa matsiaro tena ka efa miratra ny masony. Mama fa ianao averinjara dia efa tena lasa talasa mitapina ny fa toa miova ny endriny. Tsy antitra be taka an'ilay nahitako azy teo. Mama fa maninona e? Maninona ianao? Efa ao tsara ve ianao dia inona koa izany lazainao izany e? Ka tsy maninona. Mama kosa nafana be fotsiny aho teo. Manao ny mama Njara? Efa tsy maninona intsony ianao? Tsy maninona intsony aretsy. Mama hoe fa inona ary ty? Sika nefa hivady tsy ho ela rojo e. Ahoana tsara hoe? Izany re no marina ry mama. Efa vonina tanteraka izay hivady ary atao makotroka be ny mariazinay. Inona foana ary ty mahazo any mamy e? Tsy azoko mihitsy fa inona izao no mahataitaitra anareo amin'izany? Sa nareo izao vao nahita olona mpifankaty? Tsy misy ka izay aho vao tena tonga saina. Dia ahoana? Ary mandehana eto miditra hotely amin'izay izy fa very le vary teo e. Tsy maninona ianao raha ilaozanay rereto ary andao tokoa fa noana be rotsika. Mandra-piana mama fa tsy ho tafandalitsony aho angamba. Aloha izay inona re hitapina ny lanitra. Antitra be ny nahitako azy nijery fitaratra. Rehefa avy safotra nefa dia niova tovovavy kely tsara tarehy ry izy. Aza-pijaliana re ahy e. Zaho ny takiko aminao raha tsy te hijaly tsony ianao e. Ary tsy maintsy koa anefa. Inona fa ataoko re raha vitako tompoko. Mila manao fanekena amiko ianao izao fa vonina n'olotra n'ilay zazamenao amin'izay ary tsy maintsy mahita. Fa ataonao inona nefa izany e? Aiza koa no ahita zazamena vava? Fa tianao ve niaritra fijaliana takizao foana e?
Mbola ho mafy noho izao aza raha tsy hanao ny fanekena nataonao amiko ianao vonina fa za fialahana sy pitserina ny masiko vonina sy tsy ova miteninao ianao tompoko nefa ho aiza-tsony koa moa ao ahirato ny masonao mbola manofy zany tsy rojo fa aiza zany ato an-tranonao ianao ry njara malalako ary tsy nanonofy akory ianao fa niresaka somatsara tsika teo inona tsara ary inona koa nataonao aty maninona tsy niteny akory zao no isy kaeno tsara ary iny mino anao efa manomboka lany hery ato anatiko ny ranon'ireo tovovavy ny vonoaka nefa raha izany no tsy voasoroka dia tsy ho tianao ntsony satria hiverina manenitra kemba tsy sarotra amiko no mitady an'izay tadiaviko saingy ianao efa nanaiky ahy dia mila miasa rojo fa inona daholo ny dikan'izany ary iza marina ianao ty jereo tsara dia ahita ianao satria izao koa ny ilainao andray niodina ny amboa izy tsotra ny manara-batana ny tanany miova antitra ny sorakodiny ohatra dia io fa niodina anarika andray mama aza manatona ahy ianao mialahy ianao zany rakeba navela aminy voafeny 20 taona dia noterenindremibeko tsy maintsy andimby azy amin'ny filalaovana ody mahery tsy afaka nanao fiainana tamina tanorana efa tamin'izany satria nandosirany olona tsy mba nitiary tsy mba nitiavina ihany koa 90 taona niala tamiko ny vatako 10 taona zao miresaka aminao zao inona re ty iainako ty landro zao efa maro ny toerana nalehako nandritra izay 10 taona taorinina fatesako izay ary naminoko ireo tovovavy manja sy tsara tara indrindra inona tsara hoe rojo malahelo satria za teo amin'io toeran'io nijaly tsy nisy ny ty akory niendrika izy ireny na tonga tanora sy tsara tara toy izao ka nambabo anao taona ray azy zao teto akadimena ary efa namono vehivavy 3 sahady akoatry ny nentiko avy any akafa mba inona re ty tsy vanina ianao rojo maninona ny fandrianao amin'ny fanaratsinao akombony ny vavanao tapitra treo anefa aloha ny famonoko tovavy mandra-pahalo satria efa nahazo anao olo tiako tsy tianao zantsony ianao vononao ho faty azy adininao angafa vo eo ianao ny nanao fanekena tamiko anjaranao amin'izay zao ny mamelona amin'ny alalan'ny rahana zaza voateraka na mbola any boka reny mahela velona hatrano tena tsy napoziko tsy vanina ianao ay ianao zany ny tena fanaratsy mpamono olona toriko any amin'ny polisy ianao anenjikaloka manomboka raha pitso dia tsy maintsy misotro ranjaza mena amin'ny 12 alina no anateranao azy any an-tranoko dia anao inona ianao raha tsy anao azany efa vitanao fanekena tamiko isy ery anosika anao azy ao veloma Ramatolila niarabanao dia mipetrapetra misy vaovao nga iny inspekteur izay indrindra ny atongavako aty zao brigadier inspekteur tanatsoratra foana zao information zao tako mahazatra trany avora inspekteur ento ary mifanazavanao madama mino anao natsikaritra zavatra fafa tamin'ny zanako atomboko io maly atoandro io zanakao eny tompoko ay toy izy ny teninao nilaza izy fa misy olona miaraka aminy efa mifanaraka hono zareo fa isaka fataondra any an-tranonay zavy aty aminareo iny ilay zanako lahy no efa namazabary rehefa tonga dia niery izy fa ako olo tiany io ay nanaika ary niandry azy ireo tao sady nahandro loka dia inona le mampiahayanao amin'ny zanako ao zany madama tonga zareo za mo mbola variana tao an-dakozia ka tsy afaka nampandroso azy fa
tonga tena zaiko ny andro tao amin'ny efitra fihinanana izy. Lava be zany resaka izany madama, tonga dia lazao izay hitanao fa lany fotoana be tsika. Toy ihany dia izao tompoko. Nakany amiko tany an-dakozia io zanako lahy io. Izy no mitondra loaka fa izaho kosa mitondra vary sady maika hijery an'ilay vinantoko e. Teo ny mipotra ny tsy nampoziko raha izy variana ny jery fitaratra iny. Fa nisy inona? Raha matoa efa antitra be no hitako teo. Voaray anao daholo izay brigadier. Eny inspekteur, mahazo manoina madama. Safotra taoriana kely nahitako kasika nianjera tamin'ny tany. Nonona tsy aro tena nefa niova ilay endrika hitako. Tovovavy tena tsara tarehy. Zany? Fa hono aho madama. Eny tompoko. Efa lazainy zanako avy eo hoe aiza izy io no mipetraka dia afiriny zareo zao niaraka. Tsy tompoko. Tsy mbola nisy resaka ny fanaovana mihitsy. Dia tsy nanontany na nanadiady kely akory ve ianao rehefa nahatsiaro tena? Tsy vitako tsony. Mbola nitoetra be tato anatiko ny atairana ka tsy maintsy nalefako aloha zareo. Ny sakafo raha teo very daholo. Bon, voaray izay madama fa zao. Eny tompoko. Iza no anaran'ilay zanako? Firy taona ihany koa izy io? Nijara ny fiantso azy inspekteur. 13 taona izy izao. Miasa sa mbola mpianatra? Miasa izy ka mekanisien amin'ireny fiara vaventy ireny. Ny fanampan'izay nisy fotoana izy nitantara tamiko hoe nanonofo ratsy be. Nitereny zandra matoa be izany hono izy hitady zazamena vava ho azy. Dia atao inona zazamena vava hony? Hosotroana rasahady hony e. Hafahafa izany madama. Fa zao mahazo mandeha ianao aloha fa ampy izay. Ezaka izay ianao fa nadihadiana mompo izany fa ity von'olona ity aloha izao maika. Misaotra anao mitondra izay vaovao izay. Mandra-pio izay. Fa ino ty mahazo anao Rinjara? Vera ry mama, potika tanteraka ny fiainako e. Fa misy inona? Ary manina koa ianao izao vao mifo? Za azy io efa avy any amin'ny bureau polisy. Mbola mitondra ilay nofo ratsiko alina nampijaliany sy nitereny a. Lera matoa be indray? Fa ahoana ozy? Tsy maintsy nanao fanekena taminy aho. Na tiako izany na tsy. Mila mahita zazamena vava androany omena azy ary tsy maintsy hono. Lanitro, fa ino ty loza lazainao Rinjara? Ary omena nisa fa ngatsy hoe nofo ratsy le izy? Tsy nofo ry mama, irojo olo tiako le raha matoa be. Izy ny alaiko nofo fa alina izy dia tonga mivatana tao ary tena tsy nampoziko mihitsy. Efa tsikaritry ny endrika antitra be iny. Izay no nahasafotra indray atoandro iny. Inona raha no tokony atao amin'izany? Tsy misy azo atao ry mama. Miala tsiny aminao fa tsy maintsy anjaka indray ny famonoana vehivavy be kibo na afaka nankeriny ny zaza voateraka. Manomboka androany. Inona reto loza amin'natao amin'Andriamanitra? Tsy avelako hamono olona izany ianao raha mbola zako nyzah e. Tsy asaka anahy ianao ry mama. Efa nomeny ody ratsy aho. Mety hamozako ny aiko sy hiteraka fijaliana ho anao ny tsy fahanaovako an'izany. Fa fijaliana ho anahy ahoana Rinjara? Efa nahita azy niova endrika ianao. Ka raha maty aho za dia ianao indray no tereny hitady an'ilay zaza. Loza amin'natany. Fa zao ry mama, miangavy ianao mba tsy hamoaka an'izany resaka izany. Tiako loatra ianao ka aleo iaretako ny fanekena nataoko tamin'ny rojo na Rakemba. Rakemba? Fantatrao nga zany Rakemba izany ry mama. Mpilalahody mahery tany Antsahakely fa iny io Rinjara. Efa hatramin'izay mihitsy. Efa ela izy no maty ary ao Antsahakely eo ihany no levona. Mbola tsy hitanao izany toerana izany. Fa raha araka ny filazan'ny olona dia mbola ao ny fananiny. Ay ve? Rojo no mitondra ny anarany eo amin'izao e. Fa raha azoko tsara izany dia niova ho fanano izy. No nyheriny dia miseho amin'ny endrik'olona izay tiany izy. Antitra, tanora, biby ary tsy trano le nitondrany hafa mbola fasana koa kay. Tsy miraika akory ianao nefa izany no toetra zavatra ny ainanao. Inona tsony no mety ho dikan'izay ho fahatairako e.
Tsy maintsy hamono olona androandro mama. Ary tsy iza fa voary zanaky Benoît tsy andafy avaratra. Nzara, inona tsara ty lazainao? Sao dia mba tsy mety re. Tsy manatsafidy tsontsika. Amin'ny 12 alina tsy maintsy mitondra zaza omenany rojo. Zay foana nora ho mazatra mantsy. Mangina mama. Zao tano tsy ambara telo hatrany zay mitranga mama. Ary aza manahy ianao fa tsy hanin'ny izany tsika. Eny anaka, tiako ianao satria zanako. Atsaiko sy tandroviko ny teninao mba ho ela fely eto anilako foana ianao. Zay fa mandehana mama makany any an'efitra aloha. Aleo aho eto rery mandrapa. Eny ary, zany tena tomelina tanteraka koa zany lohako zany. Serinjara tsy foko e. Misaotra e. Tsy valina ianao e. Atao ny fanadihadiana brigadier fa za andamy mandreto fokon'olon-dreto aloha. Eny ilay moto inspektera. Sady jery reto fa tena venitra mafy mihitsy. Zay fa lasa ataovy asanao. Lamina aloha nareo fokon'olona fa tsy avitana n'inona ny savorovory e. Mety mihitsy fa ahoana kosa ny anina. Manao ny asanay zay ary tsy afaka mitafo lamina ao anareo. Azafady Ramatolila, afaka manazava ny toe-javatra ny sioteto ve ianao? Amin'ny sotranao mitondra izay fanazavana izay. Amin'ny mazo mandeha amin'izay anao fa tsy maninona. Nataonao mama. Sahanao ve ny teniny anarako tany amin'ny polisy hoe zany ao ambadika an'ireny? Miala tsiny aminao anaka fa tsy zakansaiko tsy mieritreritra fa zanako ny lasa mpamon'olona. Dia inona ny tombontsoa azonao raha ho vonoiny rojo tsy voamaika aza mijaly. Tsy maintsy nataoko izany. Tsy maintsy ataoko izay fomba rehetra nalananao amin'izao herin'ny maizina izao hoe namozako ny haiko aza. Malahelo amin'ny laza aminao fa tsy ahavitra aza amintsony ianao ry mama. Niova tanteraka izy. Masika sy tsy misomonga. Anao izay farahiriko aho e. Ny polisy kosa mitazapotsiny. Tsy hitazapotsiny tokoa. Anenjika izy ireo ary tifitra ho faty mihitsy. Satria fahavaliny azao mpamon'olona. Tsy herin-jara. Efa nilazaiko azy daholo ny zava-misy rehetra satria efa tany aminy aho. Eny ka raha tsy hamono aza zareo ny fitsaram-bahoaka koa miandry ahy. Mino aho fa efa niely ny resaka. Ny fanaratsy mamatotra anao no fongorany ary tsy misy afa-tsy anao natao fitaovana amin'izany. Nareo anao fitaovana ahy. Za koa nefa efa fitaovany rojo. Dia iza ny hafaty voalohany? Mahampalahelo anahy ianao ka. Anaty ny rezimanao ary rojo malala. Efa misasaka ny alina fa aiza ianao e? Mivoaka tao. Eto miditra ty fa any an-tokotany ihany ve milako an'iny? Rojo koa nga mila vany be za efa mitondra sakafo anao andray aminao. La sakafiziko izany miditra tao amin'ity fasana kely ity. Efa fanaikena vitanao tamiko ny ity sy amelona. Ka aza betaraina fa tahaka izany ilay mitian'ny rojo ry anina. Omeo ty fanaona. Tia, ino raisina ianao e? Ary mandeha any ery amin'ny fitoeranao ery amin'izay ianao fa hisakafo aho. Indray izany anaovany an'ity zany marina azy. Mbola isa raha akory. Olona makano arina amin'ny tanan-kely. Dia eo fanandrifiny fony izy no mijetra.
Arina ny vandravandranao amiko Tsy misy rehefa inona ty angadry lasa tsy azo jerena ntsony ndraika. Ary ty amin'izay tangozy tahaka amin'ny mahazatra ny tanany sy ny tonga dia ampiraty eo amin'ny namany eo. Zary Ny vatany tonga dia atsipeny andavaka amin'ny biby ao ihany. Voaray ry mpanjaka vavy fitiavako dia lasa fahazarana sy tazitany lanitsy tia mandrasa olotiriny zara. Fahafinaretana be koa aza. Ary hono hijanona eto amiko ianao sa andeha? Tsy hanalazy kely indray tsika ro. Aleo ody aloha rehefa voky ianao ka miandry fotsiny mantsy mamo sady ianao mbola maimbo ra. Fa mainka tsara tarehy sady ilay fitsika tianao be mihitsy izao ataoko izao. Zay fa lasa veloma ianao. Ao sory an'ity fanafody ty aloha ny tarehanao. Amin'izay vetivety dia tonga. Zay ndehana amin'izay. Zay andrasikely. Ahoana andray? Afaka 3 andro mila anao manatitra eto indray. Voaray re. Ahoana ny anao izay madame Lila? Zakako tsony mahita sy mihatra ny fitsalenjanako inspektera. Efa nandinika ny tokony atao mihitsy koa izay. Saingy ialana tsy ny meloa madama, na ny zanakao maty na velona. Tsy maninona izany inspektera. Efa vonona niezaka ny mety ho toy any ary aleoko mahita azy maty izay velona anjakan'ny fana ratsy. Eny, miankina ny mety ho fetsiny sy ny zavatra mbola hitranga ihany koa nefa. Irosan'ny velam-pandrika isika izao ka noho izany mila mifanampianao izahay. Tsy afaka samborina tsirairay mantsy ireo fa sao hitsaoko rojo. Ataony ray aman-drava aminy ny fisamborana ny zanakao. Vonona tompoko na ny anio dia ny anio ihany aza. Tiako afaka amin'izao ny zanako. Raha pitsomitsy migadona ny andro fahatelona amin'ny bevoka farany teo mila momantsika. Isaky ny 3 andro mantsy no mitranga ilay von'olona. Fa mialohan'izany misy fanontaniana vitsivitsy reto. Afiry ny ora fivoahany rehefa andeha hitady vehivavy bevoka iny izy. Tena tsy hitako mihitsy inspektera. Na zaza mba gaga nefa dia manara-maso azy foana. Zany tsy miera aminao izy fa tonga dia lasa zany. Bon, inona ny zavatra mifadinatra izay niarahany tamin'ny raika amin'izay? Tsy mifady mihitsy izy tompoko. Ny zavatra tsy karitry fotsiny indraindray miantso an'Andriamanitra tampoka dia iny ny tena tsy zakany lohany. Efa ela ve nitrangany izany zavatra izany sa voaingana? Voaingana satria taloha kely teo izy mbola nivavaka foana rehefa sakafo. Mazava izay mila manaraka izany zavatra misy izany ianao madama. Eny tompoko. Mino aho fa tsy atoranao momba izany. Voaraiko ny amin'izay fa mba ahoana kosa ny pakiatinareo? Mbola hiresaka amin'ny brigade fanefa miankina ny mety hitranga fa fotsiny mila vonona ny saina, vatana, fanahy indrindraindrindra. Misaotra indrindra inspektera. Mampiazo azo anao ry manala? Eny ao fa hipetraka. Inona ny antony izao fiantsoana tsy ara-potoana izao Ataoko mbola rapito vao fotoana. Sao no isy ka hainao tsara ry ahy fa mialohan'izay aloha dia reto misy sakafony maniko. Tsy maintsy mihinana andreo ianao fa inona koa ty omenao ary rojo sa to masisisy ne izy zany hano mihinana fotsiny no anjaranao fa aza be fanontaniana. Maharina mafy kosa tsy biby lava masaka izy zany. Tsy hihinana anio aka. Fa ny ampasika azy zany no tadiavinao. Fa namafisana tranony fanekeny io fa ianao mazava nga amin'izay. Aroako izay fa hihinana jereo tsara ny novako azy. Tsara kosa kaiko. Zay ahay ny antony atsoka anao dia izao miova ny fotom-pisainana manomboka eto ary miova? Fa miova hoany zany efa manomboka mahazo fafiny amin'ny famonoan'olona. Izay ny vaovao andrasako aminao satria ianao efa miova ho biby olona koa. Raha zany afa
Inona no tokony atao ary? Manomboka izao a fahavalontsika ny olombelona na izy na izy. Eny fa na dia nyreninao aza. Ino a? Eny, vonina foana ny fanamafisako ny fitiavako anao. Ny zazamena ilaiko foana raha pitso tahaka ny fotoana mahazatra. Mila mailo tsara nefa ianao. Efa aza fanaoko izany ka mahazo matoky ianao Rakemba. Tsara fantatra ao dia izao koa. Betsaka ny zavatra iseho manombika eto. Misy atmosfera hafahafa manko. Aza matahotra nefa fa sakafo maziky no hohaninao teo iny. Voavininana ny bany dia natsapaka. Ary manana hery sy fahasahiana hafa mihitsy aho io tena reveko ilay bibilava. Tsara be izay. Ary eto iambozony dia zoro ny lalanao e. Aza gaga ianao fa nifin'ireo bibilava masaka laninao teo reny. Ay, aleo rapetaka tsara sominatsaka. Zay zany fa lasa raha pitsy ny fotoana amin'ny ora mahazatra. Velomy rojo. Velomy. Fazasimbaina ny tranoko mbola sy tonga ato re izy mahazo misavonareo fa ny elan'ny tato aza tsy hitako akory. Ataovy raha izay ny ampisinja ny atezeranareo tsy maninona. Ahoana olona fa inona nefa ty ataonareo ty? Atsara fikasanareo andoro ny tranon'olo io. Tena romotra reto olombeto brigadier fa aleo zao natao manaovy ianao ty fidanitra intelo misesy ary mamafaza setroka mandatsa-dranomaso avy eo. Avora inspecteur. Milaminareo tsy mety ana zao ataonareo zao tsy olon-dratsy zany atory madame Lily. Andao ianao madame Lily miaraka amiko so sanatrika misy miafina aminy ka ikendry amono anao eto ohatra. Misaotra indrindra inspecteur. So fa tonga nareo fa raha tsy izany dia maty teto fa le zanakao izany zao aiza? Na ny elan'ny tato vao maraina aza tsy hitako, tsy henoko akory. Nino fa lasa nijery izay toerana mety ahitany vehivavy be voka indray iny. Androany ny feno 3 andro ny namin'olona farany teo mantsy. Tena marina tokoa izany. Ka inona nefa ny tokony atao Brigadier. Inspecteur. Avy vetivety ianao. Ahoana izay lehibe? Efa mba milamina ihany reto ny fokon'olona. Tsika nefa tsy afaka miverina any amin'ny borao antsony ka zao natao. Mandany ianao miverina rery any dia rongoy amin'ny fiara daholo ny fitaovana efa nomantsika ao. Avora izay inspecteur. Tonga dia anainga sao dia zao samy mbola miandry. Tonga dia mandehany ianao ka za iandry amin'ny madame Lila sy ny tranony sao dia sanatria. Tena misaotra betsaka anareo reto Fa inona koa ary reto vahoaka be reto marina to izany tediavin'ireo. Miala tsiny fa tsy misy ho azonareo eto van'olona raha tsy te ho faty enjeo arafavy lahy ka ro me vorondolo lahy ka ela mandadiny dray ny to manesy ny manidina. Ina inspecteur, iny anelankelatrano iny miredana be le ry izany. Ndany ianao mandaingana aloha alao raha ko any fa zoro ny lalanao dia malakilaky Avora inspecteur. Ny zanako azavino ny sefra mety aza matahotra ianao raha anjara no nitsofaty dia velony foana izy fa raha sanatra iny moa dia tony io ny sainao. Eny ary tsy manatsafidy atao ahoana izy zao. Aleo izy andehany aloha fa raha alina nisamborana azy mila fongorona koa io fanahany ratsy eo an-tsahakely io. Masika ny insifo mbola tsy nisy naharavany io hatr'izay. Pastera sy mopera aza fanenina teo. Tsy fanakiviana nandrasanay madama fa porisihana nataovy be dia be. Amin'ny 12 alina zao brigadier avoay daholo ary atao vonona amin'ny fitaovana manontolo. Efa milamina daholo mihitsy izy ato inspecteur. Izao izy amin'izao misy ilay trano
tsy misy trano zany eo fa asatokany ho hitantsika io ary jereo tsara fa fembozaka manino ao ambony sy manodidina azy. jereo koa ny retiko harazam-borona maniditsidina manodidina atsika. iraky ny andrakembo reny marika izao fefa ho avy tsy ho ireto nzara hitondra mifatana zazakely. ny rahan'le zazakely no andrakembo fa nonofo an'reto vorony reto. Zay no antony mampirongatra azy ireo. Nofisitsika ato aloha mbola tsikary ny hatramin'izao. Inspektera, ahoana? Hitanao ve nitako jereo anie milamaka tahaka ny hoe efa lala masaka zany le bozaka be teo. Hitako tsara ka. Ary jereo fa io mivoaka eo ambaravaram-pasany rojo. Entiko latsaka efa ny misasakala inspektera. Ary aza ny teny mafy tsosy. Alaiva ty amin'izay madame Lila so matahotra rereo anaty fiara. Ahoana se? Efa tonga angaly zanako. Mbola tsy ao izy ka. Maka ina tsara no fa 10 minitra sisa. Aza taitaitra koa manaraka izany fa fanaratso ny adivany eto. Voaraisy fa matahotra ihany azanko. Aza manalavitra mihitsy ianao ara okaiky foana. Latsaka dimy zao. Ka mitombo ny herin'ny rivotra. Le vonina lasa ambadika amin'ny fasanao daholo. 2 minitra sisa. Ngana tsy mipotra amin'ny le rihatra eto. Eto. Ary somba fantany kosa raha misitsika dia mienitra izy. Ny ala ny famivonona tao amin'izay tsika. Fa tafiditra ao am-pasana. Nareo sy Madame Lila makao ambadika amin'ny fasana. Za kosa dia anatrika avy hatrany. Samy mailo sy mitandrina hatrany. Inona nataony eo ambadika amin'ny fasanao ra inspektera? Tsy aleo ve miaraka ihany? Azaka nosy fa nefa rasanatria voafandrika dia nareo manavitra. Zany ve dia tsy takatrareo? Vola iary. Ary mandana amin'izay ary. Tsaitsaika tsara rehefa mandeha. Ary za isali niezaka hitafetakaiky eto aby. Zay. Oi. Loza maro ny fandina hitsaka sasia. Ary misy iny izany. Tanana aloha dia tongotra kely aloha. Day. Tonga ny fahavalo. Jereo ny jiro famantarana fa mirehatra tsy mijanona. Inona natao aiza ny fitaovana rojo? Mandeha any mivoaka tsy maharesy anao izany ireo. Za naraka vato afara. Eny ariko. Lasa zao. Tonga soa elany le tsy vaniny tika zany tantara. Ay! Maty amarina. Ary aingana be zany fivoahan'le ty tao zany. Sady mamely tampoka be. Brigadier, avia ty nareo Fa toa miantso namany zato izy raha CFB Kina ary manambony Tamaso. Ele ty Saika ratsy iny Nandalova ny vato be natoraka le reny sofiko. Le ratsy fanaty ohatra ary tongotsoko zato izy mandany anao enjeo hoany iny Zay fanatrika amin'ny rakemby eto tsika sy anao raha matolila mazava ho azy maitsy mato iny Ay kosa dia efa mono mihitsy ho avy aminareo ny atambo Vatirika raha tsy manjary ty miandry anao Tandremy anao madama Ka anao inona hono zatonareo Ary zao mitsarovy Trondro any tanatsaka daholo nareo ka tsy misy tafavoaka velona eto anaty andrakemby izany
Fararety ny asa ratsinao hoe ary matesanika oay ary tsy mety vo mihitsy any izy zany tsy mahavoa velively izay fatimbasinareo reny e. Reo tonga dia hitangorony ihany raha manavikely sakafonareo anareo e. Miala reo kela biby ratsy reto tena varina ny fasan'ity madamo ty tsy misy dikana aminy koa no very izay raha manavo manatona azy dia maty avokoa. Oay tandrema tsara ianao madama, io aninanao hoe misy ingeza be matesany daholo raha manavitsy vaniny reto tsy matahotra anao fa manatony tsy injaina amin'ny kalazo ohatr'izao tony. Osava ranonando reny e. Mihetsikynareo ry vitsika be lasa daholo. Vonjeo inspecteur lany reto vitsika be reto ay le ty tena manakitra sy tsy mitsitsy tokoa ane reto izy hitako mifika madama andraso vetivety eo aloha madama azy ilozanao rereto maty andada mivantotra daholo izay voakaikitra reto reto nareo e. Izay no tadiavinareo izao ataovy tsinitsinina ihany ny fananondrakembe. Apetrompo le talara ifanandro namiko elary le ty e. Aleo anaovana ady apitaka fa matanjaka ohatry ny soavaly le ty andraso ary fahapetrako e zay ary avy manatona amin'izay la raikitra zany e. Ka hono tairo ary izy saina tataraake asako totody tsy mahavoaly zany ny felaka ty maina ohatrany mily sy no mazaka la ty voa mamaivay mihitsy vo manatona io tonga dia raha rafaka vovotsakay masoky io fa akaiky ahona ary iny ny alary le tsy maty amasoko e fa maninona manao adina kanosany le ty e vaniny la ary aleo fa tsy misy ho azo la fotsiny zany eto e lasy zao mandehana range mba hojereko e ohatra le ty makaizany lalan'le ry zany olona tsy mahita akory nefa io fa manintsy eo amin'ny trangambato lava io le ry azay afarahany any idoany e ohatra tonga dia ny loha mihitsy mivoadona mafy aleo hitana any amin'ny fiara aloha dia andeha anampy azy roa e aleo bataina fa tsy zay dia tonga fa miaritra kely madama ary aingana ianao fa efa fatilan'ny vipika ane e madadizy ianao manalavitra an'ireo be dehibe reo ary aingana za koa azany eto efa tena laniny ary aleo amin'izay rahako lasany tsy dia oranako ny biby ratsy koa misy mirongatra be reny fa mitandrema ianao tsy makaizy otsony reo e ary aleo ampiretana amin'izay zay fa nyrehatra andao ihany eto aloha e meo any tananao dia misangana moramofo tsy nisy naninona ve nareo tato e brigadier nanahoana ny adinao tany ambadika tany ary zandry kely izy maty ve sa maty ve zanako tsy efa mba ny angako kosa ny hoe aza finoana izy raha zay safa misy tsy maninona aza le mena amin'izany ny saina aloha madama mbola miatrika antsika izao lavinareo daholo ny fananako tsy manaiky an'za fa iny anareo dia matesany tsy misy nena ve nareo tao e lozy marina dina ndray mandeha tsika sady paty makenda be tsy tafatsangana tsony fakanetongotra mbola aizany efa zany e eo mitsangana raha mbola sa io inspecteur tady mierinandray fa rarafo amin'izay samy mitifitra brigadier asio e iny fa vo inspecteur lavo amin'ny tany ary andao jerena hoe
io torany io tokoa. Mitandre aminareo. Andriamanitra, fa inona re ty Ramanavy, lasa Ramanavy goavambe rojo. Iny fa misediny Firy fa tsy maintsy maty iny anio kendreo tsara mihitsy. Tsy mety vo inspekteur. Loza fa lambala. Alefa atao izay fahaizanareo manontolo. Ary aleo andatezako moramora mihitsy variana sy tsy metsika io. Iny dia tena le tiana Ramanavy be tya. Tsara izay. Ramatolila, misaotra anao. Jereo fa miparitaka amin'ny tany le Ramanavy be. Inona namelesanao azy teo? Rano voasiny oay, metsika daholo indray angely apotony. Tandreminareo Samy zanaky ny mangotraka io ty samy mampivera amin'ny fahaizana. Farany eto ny asa ratsinao any orikala fanahy ratsy ty io brigadia. Raha rao lasantsy ireo biby ireo fa zaho hanondraka rano voasina amin'ity fasan'ity manontolo. Omeo le rano madama. Ao inspekteur, misy 3 litatra dia alay vao ampiasao. Voray inspekteur. Mandehana mizotra mora makany anaty fiara ianao madama. Andoro ty toeran'ity zay dia tany any. Mitandreminareo fa biby masika anareo Tsy manan-kery reo fa efa voatondraka lasantsy sy le rano voasina teo Vita inspekteur fa omeo amin'izay ny afokasika. Sanareo nandrava fanandraka eta. Misy biby lava ingeza be eo kaikinao inspekteur. Mitady hitsambikina any aminao nge izany Iza le kalaza matamin'ila teo mafesa andro ty Vita ny edy inspekteur. Raha vatanteraka ny sy ny fanahy masika mampitondra faisana mimpony eto amin'ity tanàna ty hatramin'izay. Maty tanteraka ho jolo teny zanako madame Lila. Raha va ny eto raha tsy nerany ndraiky amba. Aiza le zandrika eny brigadia. Maty sa mbola velona. Zanako reto foto be ny lohany. Mata zanako Tsy maty zany io madame Lila fa tsy mahatsiaro tena fotsiny izy mafy loatra ny dorana azo azy teo. Ary ndao entana monjy hopitaly lehibe any aloha izy ndao andeha. Ora roso sasany teo angamba izy io tsy nahatsiaro tena zay. Efa amin'ny 4 maraina manko zao. Lasinjara madame Lila. Maty ny zanako. Mba zanako toka nefa tesao. Ina tsoa miampo Mahereza madama. Efa nanao ny alanenina rehetra tsika. Ny vavao azy Maiza minona mamanjara. Tombon-dalana ihany azy. Fananina zany ny lohany foto be iny. Ino tarika ny fahafatesana. Savelesao tamin'ny vodi-basy. Tsika tsy tomoko. Ny fanandina tamiko fotsiny izy. Fantatra nefa fa tsy ho tohatro mihitsy ny hery sy ny tanjany dia nanaovako ady apitaka izy. Apitaka ahoana ry dia naninona fotsiny ary lohany vonto be iny. Sa voatorako ny vato. Tsy inspekteur, tsy nikasanao aza mihitsy ana kely ary. Ka ina fotsiny ary zany ny apitaka nanaovanao azy. Tezitra mafy tamiko izy. Rehefa nietika tezerana izy dia nirohatra nandeha amely ny fahafahazako vovotsakainy masony ka dia inona angamba ny zakany. Lefa nitsoaka izy ary tsy nahita an'izay lalako mbany akory. Nanitsy nakany amin'ilay tsangambato be iny nefa izy ary nidona mafy teo ny lohany. Ary minitra vitsy dia efa nisihatra be ohatran'iny ny lohany. Zay ngamba nahavo azy fa raha zany dia mizandra inge matiny teo Grave ndray zany nahazo anao zany brigadier nefa dia zay no antony nahafaty azy lohany vonto be iny. Na tsy mifankaty tamin'ny rojo ny zanako iny sy ohatro akory. Sao zanako maty ny fitiavana an'iny fanaratsy. Izay marama. Aleo ny taratasy amahana azy ato amin'ny hopitaly no amboarina dia karakaraina izy. Vavao azy fa tsy safidina eny no mifankaty tamin'ny raikimby. Mety voajon'ny hatsara-tarehan'ny rojo izy. Raha araka ireny resaka amin'ny fanaovantsika ireny dia voavatotra ihany koa satria fa naharatsy ny vafanahy mantsy rojo. Zay indrindra. Sady rojo rery koa ny tena atao ambadika ireny voan'olona rehetra ireny fa tsy samy hafa araka ny niverana azy tany am-boalohany. Eny atahoana moa fa sao lahatra tsy anjara. Misaotra anareo. Mandriam-piadanana zanako ny mponina kadimena afaka amin'ny oromory fa za kosa ty kosa nalahelo.
ny ty fanahy. Tantara no soratany Eras Robin, Nola Laoviny, Ramsey Tatanta, Eras Robin, Tiariasina Fanala, miaraka amin'ny Miara Besson ary Tsik ny Fity. nandray feo Mika Ravaliny Irina. nandrindra ny ara teknika Ramsey Tatanta, Nana Totosa. Miara Besson.